Miarabanao amin'ity talata fa 17 ny volana desambra ity. Ny raha-mpisodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe fiainana amin'ny alalan'ny anarany. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny epistily nosoratan'i Jaona, toko 2:17 sy ny 1:30, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary famantarana maro hafa koa no nataon'i Jesosy teo anatrehan'ny mpianany, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa izao no voasoratra mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Rehefa nanambary Jesosy fa izy ny Kristy dia ny ampangazy ho ny teny ratsy an'Andriamanitra ny jiosy, satria fantatr'izy ireo ny dikany hoe Kristy. Kristy dia midika hoe zanak'Andriamanitra, ary midika hoe Andriamanitra tao amin'ny nofon'olombelona io teny io. Tsarovy fa ao Jaona 10:17 dia nanontany azy ny jiosy hoe ianao va no Kristy? Ary hoy Jesosy eny. Dia niantsoantso izy ireo hoe fitenenany ratsy an'Andriamanitra, ianao olombelona ihany nefa manambara ny tenanao ho Andriamanitra. Amin'ny dikateny TLB izay. Takatr'izy ireo ny hevitry Jesosy nilaza fa izy no Kristy, ary nanohitra azy mafy izy ireo noho ny filazany izany. Fa nanana ny marina izy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary izay mino azy no manana fiainana. Alleluia. Taona maro azy izay rehefa nitondra ny filazany tsara tany amin'ny toerana samihafa hoy ny lelan'Andriamanitra, dia matetika no nanambara tamin'ny olona fa ny tanjontsika amin'ny fanatonana azy ireo dia ny mba hinoana izy ireo fa Jesosy no Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Koa raha mino izany izy ireo dia hanana fiainana amin'ny alalan'ny anarany. Avy eo dia nanao antso teny amin'ny alitara aho. Maro ny nino azy, ary tamin'ny fotoana izy ireo nanao izany dia nahazo fiainana mandrakizay. Satria izy hoe lazaiko eo aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy no manana fiainana mandrakizay, araka ny hita ao amin'ny Jaona 4:17 izany. Ary eo amin'ny Romana 4:1-1:20 koa dia milaza amintsika ny fomba hamarina izany Paoly, hoy izy hoe ary aoka hoy toy izany koa ianareo, ka ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa ankehitriny, raha mino an Jesosy ianao dia midika izany fa maty ny amin'ny ota ianao, fa velona ho an'Andriamanitra, manana fiainana mandrakizay ianao. Milaza ny Baiboly fa amin'ny alalan'ny filazany tsara fa izy no mitondra ny fiainana sy ny tsy fahafatesana ho amin'ny mazava, araka ny hitanao ao amin'ny Timoty 2:1-10 izany teny izany. Efa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianao. Hoy ny Jaona 5:5-20 hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Alleluia. Asaiko ianao hanao an'izao vavaka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao nanome ny fiainana mandrakizay, mandeha amin'ny fitahiana feno sy ny fahatongavan-tsaina feno ny amin'ity fiainan'Andriamanitra ity izay feno ny voninahitranao sy ny herinao ary ny fitiavanao. Mampisy fiantraikany amin'ny tontoloko sy ny manodidinay aho miaraka amin'ny natioranao, ka miaina amin'ny mpandresena isan'andro, maneho ny vokatry ny fahamarinan'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mankasitraka indrindra Tompoko, samy hita en'Andriamanitra isika rehetra.